Izahay sy olo tena mitolona sy ny mpianatra anjery manontolo dia tsy makasitraka ny fanakorotana nataon'ireo namana sasany izay tsy nahazo toerana ary manohana tsy misy fepetra ny fitondram-panjakana izay tarihin'Andriamatoa Randrianirina Mikael. Manohana ihany koa ny fanendrena io Prime Ministre io izay ekipa niara-nitolona taminay teny Akianjo. Maro amin'ireo mpitolona no efa nahazo toerana ka ankasitrahanay hatrany amin'izao fitondrana mijoro izao. Anisan'izany ny fanendrena minisitra farany teo sy ny maro hafa tsy voatanisa. Sapanay tokoa fa tena maro anisa ireo mpitolona no mitondra ny firenena. Ankoatr'izay, ankasitrahanay feno ny ezaka taon'ny fitondrana amin'ny resaka jiro sy rano eny anivon'ny anjerimanontolo ary mbola mangataka hatrany izahay ny fanasarana sy fijerena ny fiainan'ny mpianatra. Izahay dia tsy manaitry ny handravana ny rafitra izay mbola miasa ohatra amin'izany ny antenimieram-pirenena, ny HCC, fa mangataka kosa ny hanaovana ny fanandoam-pirenena faran'izay haingana indrindra mba hametrahana ny tena ho rafitra vaovao mba hahafahan'ny tanora misehatra. Noho izany dia tsy ekenay tanteraka ny fambolena korotana izay tadiavin'ny olona sasany hatao eto amin'ny firenena. Masina ny tanindrazana.